ho amin'izay fifananana rugby gold top 20 izay ihany dia homenantsika ireo vokatra sasany tsy voalaza ny namana Norbert Kotomalala tao anatin'iny fanadiadiana iny ny SCB Besarety nandesy ny ekipa ny US Coupe tamin'ny 20 nanarak'izay ny TFM Mahakasina nandesy ny JST Ambondrina tamin'ny 7 Tetsekilany kosa dia resy ny ekipa ny 15 Avenir tamin'ny 5 ekipa ny VTMA ary farany ho an'ny lalao izay nisan'ny be mpiandry indrindra tamin'ny ity andro voalohany ity dia resy ny ekipa ny Knaps rugby tamin'ny 7 ny ekipa ny Oscar na ny ekipa ny commune Antananarivo Renivohitra. Hoentsika manao ny fandarana mahery amin'ity hariva ity dia ho amin'ny taranja lomano indray mbola kandida irotsaka hofidiana filohan'ny federation'ity taranja lomano ity ny filoam-perinasa ny generaly Ramanatsoa Gabriel mitondra fanazavana mikasika indrindra izay filatsahany mbola hitatana ny federation malagasy ny taranja lomano izay ary ity filoam-perinasa ity sy milaza ny zavabitany tao anatin'izay fataona ny tantanan'izay atao amin'ny micro ny namana Norbert Kotomalala ihany. Tao aorianany reny vina napetraka tamin'ny efataona voalohany reny dia mbola belabe ny zavatra tsy vita ary zavatra tsy vita ireo dia maro ny antony tsy hoe ny federation teo aloha izay nitantanako akory ny tsy tianao an'lizy fa belabe tsy hivarapatra eto amin'izay ngamany isika fa ataoko hoe izay zavatra tsy vita adidy napetraka mbola tsapany tena fa mbola tsy vita izay no nandrisika ny tena mbola eritreritra ilatsaka indray. Tao anatin'izay fitantananao efataona voalohany izay ary rafitinina inona ny azonao ambara? Ny zavatra hita aloha zany dia ny fitombohan'ireo isan'ny pilomano izany hoe zay moa fa tao anatin'ny teboka anankiray napetraka tao anatin'ilay vina ny famporisihana ny tanora malagasy ny tsika malagasy tia ny taranja lomano zany hita fa niakatra dia niakatra tokoa nisan'ny pilomano satria amin'izao fotoana izao any amin'ny efa-jato any raha ny ainga tany amin'ny 100 mahery teo ny isan'ny pilomano malagasy. Tao anatin'izay koa dia ny fahazahoana andreny fahazahoana nanao andreny fampiofanana an'ireo teknisianina atsika nataon'ny direction technique nationale nanomboka teto Analamanga nidina tany amin'ireo ligue-paritra rehetra teo koa ny fanomezana fampiofanana an'ireo ataoko hoe technicianina na ireo officiel technique ary teo ihany koa ny fahatongavan'ireny expert izay tsarainy manamarika aloha fa raha nandritry ny efataona ny tantaranay izay dia azo lazaina hoe manga ny lanitra teo amin'ny federation malagasy ny taranja lomano sy ny federation iraisam-pirenena profon'izany ny nazahoantsika n'ireny fitaovana voainganireny sambany eo amin'ny tantaran'ny lomano malagasy mba hanana an'izany tableau électronique izany na le système de chronométrage électronique ny pilomano malagasy ary izay ka mba niverenako kely hoe inona no antony ny antony dia za arak'ilay teniko teo hoe ny antony latsahana zany mbola belabe ny tsy vita ary tanjona anankiray efa mipetraka sady dia ny andrisantsika anjara ny fiadinany tompon-dakany Afrika amin'ny faritra fahaefatra izay eritreretina atao amin'ny fa any amin'ny taona 2020 sy 2020. Ny federation ny fitantanana federation eto amintsika tsy hoe olona tokana fa ekipa nanana ekipa tokoa anao niara-miasa taminao na nahoana ny atao hoe fombiazana natanjaka izay ekipa niaraka aminao zay? Azo lazaina angamba ny loha fa hoe matotonga tratra ny tanjona 7 isan-jato dia tao amin'iny tedavana azy daholo ireo ekipa ireo izany nefa tsy mahasakana ny fandraisana an'ireny tsikera sy ny fanamariana maro isan-karazan'ireny na avy any amin'ny ray aman-dreny avy any amin'ny club avy any amin'ny ligue ary avy any amin'ny namana sy tapaka ihany koa dia izay zany nahatonga anay hoe andinika lalina tsara aloha rehefa vita fifidianana io amin'ny fanovana
na fanamafisana na fanamboarana andreo ekipa efa misy efa ndraisahanao kely teo le resaka fitaovana tonga azo everina zany hoe roviny izy ireo no afaka ampiasaina tanteraka izy io moko zany mbola ny ampahany ihany ny tonga fa ny tena goavana zany zao no andrasana dia ilay tableau lehibe mampiseho ny vokatra avy hatrany ho hitan'ny olona rehetrarehetra dia lay plaky eo anaty piscine ilay kasihan'ny ankizy amin'ny fiaingana sy amin'ny fatongavany fa izany kory tsy manakana hoe tsy azo ampiasaina izy ireo fa azo ampiasaina izy ireo zany aloha fa mbola manuel zany hoe efa tonga ao ny fantatsika any efa tonga ao ny ordinateur miaraka amin'ny logiciel ao anatiny efa tonga ao le kojakoja rehetrarehetra miainga eo amin'ny plo mandrapatonga ary amin'ny chambre technique ary izany dia azo lazaina fa efa azo ampiasaina le izy fa ny indrokeliny fotsiny zany mbola ny starter na ndreo officiel aloha zany hoe mbola manuel aloha zany no ampiasana azy dia manuel koa no rehefa tonga le eo amin'ny arrivé reny pilemany reny fa ny vokatra dia efa tonga dia en temps réel dia efa azo zany hoe tsy mahasakana ny fampiasana andreo ny mbola tsy fatongavana lay écran lehibe fa efa azo ampiasaina ary efa miasa ary efa azo ampiasaina tsara izy ireo amin'ny fisokafan'ny tompolalovana fanotanina farany raha tahinika tafaverina eo amin'ny fitatamina ny fédération aloha inona indray ny fanamby ao anatin'le fataona apetraka reo efa nisy natsidiky teo ihany any fandraisantsika anjara amin'ny fampiatrenona ny championnat d'Afrique ty amin'ny faritra fahaefatra zay eritreretina any amin'ny taona 2024 any dia ny fampitombona andreo ligiparitra mba hahafahana mampitombo andreo club sy hahafahana mampivelatra bebe kokoa ny taranjalomano any amin'ny faritra rehetra any eto dia efa mahaverim-bolo sahady ny filazan'ny filoham-pirenena fa ho atsangana tsy ho ela ny dobo fimanosana olympique zay ho atomboka any Atsimo Andrefa na any Toliara zany raha marimarina kokoa dia izay dia efa manome hery sahady ho an'ny mpitatana vaovao raha sitrapon'Andriamanitra moa koa izay no mpitatana vaovao eo dia miezaka anatsara foana ndreo vokatra azo izany hoe ampiakatra ambonimbony kokoa ny performance ny ankizy izany performance nefa tsy tongatonga ho azy fa eo ny fahafahandreo ankizy ireo manao an'izany fanazaran-teny izany ary indrindra ny fananana ny fototra fitrasa manara-penitra